amaky teny sotra masina isika anio a izay taridalana antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Filipiana toko fahatelo no andeha hojerentsika. Filipiana toko fahatelo no hojerentsika anio. Ary vaketsika ny andiny fa 10 ka hatramin'ny 20. Filipiana toko fahatelo andiny fa 10 ka hatramin'ny 20. Raha tsikaritra ao dia rehefa mitory ako a dia mahalana ny hoe andalatsotra masina ray no vakiny fa matetika dia 3, 4, 5 eo foana. Ny antony a dia mba tsy hahatonga antsika isinga verset dia andikan'izany a arak'izay eritreretantsika azy fotsiny fa hahatonga antsika hafantatra tsara ny atao hoe contexte na zay ambarany inona moa ny anaran'ity izy andalany a paragrafy a ray manontolo. Dia toy izao ny vakan'ny Filipiana toko fahatelo andeny fa 10 ka hatramin'ny 20 ovaketsika aminaran'ny Jesosy tompontsika. Ka aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany fa asehon'Andriamanitra aminareo izany. Raha sendra manana sain-kafa ianareo kanefa aoka amin'ilay efa azontsika sady mbola izorantsika ry rahalahy aoka samy anakay ianareo dia ilay fanafanareo a dia dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika fa maro no mandeha zay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalon'ny azo fijaliana ireny olona ireny fa verezana no iafarany ny kibony Andriamaniny ny famenarany no voninahiny fa misaina ny amin'ny tany izy fa ny fanjakantsika kosa dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Amen. Io teny io no omen'ny tompo atsika amin'ity andro anio ity. Izy ity dia manambara sy miresaka sady ny zavatra izay efa nitranga tamin'ny andron'ny apôstôly. Tamin'ny voalohany nilamina tsara ny tantara tao amin'ny tantara ny boky ny asan'ny apôstôly. Fa rehefa nandroso ny andro sy ny fotoana manomboka miditra ty amin'ny soratanan'ny Paoly ho an'ny Filipiana isika efa manisa 20 taona mahery ao ambadiky ny nilatsahany fanamasina dia efa manomboka maro ny fampiveliana sahady eo anivon'ny fiangonana. Maro ny zavatra izay karazana fampianarana izay ambarany Paoly eto hoe fahavalon'ny azo fijaliana. Zany hoe misy ny fanambarana izay mahakasika ny azo fijaliana. Zay kosa ozy izy mitoriny amin'ny azo fijaliana. Fatafotoinana ho an'ny Jiosy, fahadalana ho an'ny jentilisa, fa herin'Andriamanitra kosa ho an'izay ovonjay. Fa etsy andaniny dia misy kosa ireo atao hoe fahavalon'ny azo fijaliana. Ary miresaka Paoly ao anatin'ilay fanambarana izay novakitsika teo amin'ilay 19 hoe kanefa aoka amin'ilay efa azontsika sady no mbola izorantsika. Zany hoe misy lalana mipetraka dia misy lalana mifanohitra. Misy lalana izy ray ihany dia misy lalana tsy izy be dia be. Ny lalana izy ray ihany dia ozy izy ilay azo fijaliana. Ary ny lalana tsy izy be dia be dia inona? Fahavalon'ny azo fijaliana.
azonao roa ihany ny tantara zany na le lalana izoran'le olona miaraka amin'ny azo fijaliana fanambarany ny azo fijaliana sy ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy na ny fanambarana izay avoakan'ny olona fahavalon'ny azo fijaliana. Dia izy manambara ny description na ny fanehoana ivelany na ny fanambarana mikasika an'ilay fahavalon'ny azo fijaliana. Maro no mandeha, tsy vitsy no mandeha fa maro izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo ankehitriny amin'ny fitomanina. Manina no amin'ny fitomanina satria efa manomboka mibetsaka no mivily manaraka ny lalan'ilay mifanohatra amin'ny azo fijaliana. Mibetsaka no mandeha amin'ny lalana mivily mifanohitra amin'ny azo fijaliana. Toy Paul nyresaka ao anatin'ilay izy hoe ho an'ireny olona ireny fahaverezana ny afarany. Ny kibony no andriamanina, zany hoe ny sitrapony, ny filany no andriamanina, ny filany no mibaiko azy, ny filany no mitarika azy. Ny famenarany voninahiny, ny zavatra mamenatra dia ireharehany dia lazay fa sambatra satria voahenjika noho ny amin'ny Kristy. Nefa ny zavatra mamenatra no antony anenjehan'ny olona azy. Fa misaina ny amin'ny tany izy, fa ny fanjakatsika kosa dia any an-danitra. Ny azo fijaliana dia tsy misaina ny amin'ny tany fa misaina ny amin'ny lanitra ary any ny fanjakatsika hozy izy. Amen. Toy izantsika ilay resaka sy fanambarana ankehitriny. Efa nambarako izy ity fa mety indray mandeha ihany. Fa androany ako anome précision bebe kokoa mba hatonga antsika fantatra tsara mihitsy ny planin'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra. Fa ity baiboly ray manontolo ity raha lasianabavy dia zavatra tokana ihany ny tondrony ity baiboly ity. Hozy izy Jesosy rehefa niresaka hoe vakionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao amin'ny azonareo fiainana nefa tsy mety manatonay ianareo mba hazo fiainana. John 5:39 raha tsy diso aho. Inona moa no dikan'izany zavatra zany? Ny baiboly ray manontolo dia tsy boky azo singanina. Tsy hoe mahafinaritra ity zavatra ray ity dia tiako. Tsy hoe metimety amiko reto verset anankiroapolo reto dia tiako. Tsy hoe mahafinaritra ny fampanantenana. Tsy hoe ohatran'izao, tsy hoe ohatran'izao. Fa ny zavatra izay ambarany baiboly dia izay lazainy John 5:5 zay hoe vakionareo ny soratra masina satria heverinareo fa ao amin'ny azonareo fiainana kanefa tsy mety manatonay ianareo mba azo fiainana. Tsy ny soratra masina no azona fiainana, novakin'ny fariseo foana ity. Misy filazan'i Jesosy ao anatin'ny baiboly ny atao hoe filaktery. Aza vela iala eo masonao ifaraketo am-ponao, novakin'ny jiosy foana ity fa tsy mety nahazo fiainana izy ireo. Satria maninona ny fiainana dia tsy avy amin'ny boky. Hozy izy fanambarany Paul milaza hoe raha ny fanambarana izay, raha ny soratra izay mitondra ho amin'ny fahafatesana, ny soratra mitondra ho amin'ny fahafatesana. Tsy ny baiboly no manambara fiainana, tsy ny baiboly no fiainana, fa ny baiboly dia manondro ilay fiainana. Iza ilay fiainana? Jesosy Kristy no anarany, ireny no manondro ahy. Kanefa tsy mety manatonay ianareo, azonareo fiainana. Zay rehetra fanambarana raisin'ny olona ka tsy mitodika any amin'ny Jesosy dia fahavalony azo fijaliana. Tsy ho amin'izany. Misy ny vanim-potoana natao an'i Israely. Ny vanim-potoana natao an'i Israely dia hitazomana azy ireo mandra-piavy ny Mesia, ny Mesia izay hitondra fiainana. Raha miteny izy safidionareo anio, apetraka eo anoloanareo ny fahafatesana sy ny fiainana. Dia zavatra ara-baky teny zany, fahafatesana satria manina ho lanin'ny sabatra ianareo raha tsy manaraka izay ibaikoko anareo. Ary ny fiainana izay ambarany dia zavatra ara-baky teny satria manina ho tahiny ianao any an-tsaha, ho tahiny ianao anaty anana, ho tahina ny biby fiomponao, ny vilia fanaova-mofonao, mahazo an'izao rehetra izao ianao, ho ela velona ianao, omeny Jehovah andro maro ianao eo amin'ny tany izay omeny ianao. Fa tsy ilay tena fiainana no omena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa Jesosy Kristy irery ihany no tena fiainana
ary io ny ambaran'ny soratra masina, io mitondron'ny soratra masina, io irery any. Ozy Jaona ny resaka rehefa nanatona azy ny olona, za ozy izy tsy izany no Mesia, fa lay avy ao ariko no Mesia. Izy ny tena izy no amonjy anareo, izy no anafaka anareo. Tepaka voalohany ao anatin'ny tantara zany dia zao, ity baiboly ity dia natao hitodika ary natao hanondro an Jesosy, tsy natao hanome voninahitra zavatra hafa, fa natao hanome voninahitra an Jesosy Kristy irery ihany. Tao anatin'ny vanim-potoana ny ainan'ny olombelona dia ny olombelona ny hevitra foana hoe izy no ivon'ny zavatra rehetrarehetra. Tany amin'ny taona tany ampovoan'ny sady kotsony moyen âge nga mafilaza anazy raha tsy diso. Dia ny fivavahana kristiana nanjaka teto amin'izao tontolo izao. Dia zao no doktrina navoaka ny fivavahana, tsy fivavahana kristiana fa fivavahana katolika. Zao ny doktrina navoaka ny fivavahana katolika hoe ny tany no centre de l'univers, zany hoe ivon'ny fahariana rehetrarehetra. Menkoaka eo anatrehan'ny tany ny fahariana rehetrarehetra, na inona izy na inona. Dia rehefa nivoaka ary Galilée ny teny hoe diso zany zavatra zany, fa ny tany dia singa ray monja tahaka ny fasika eo amin'io ranomasina io, eto anivon'ity univers ity. Dia ny vonondra lahy ny dora ny Galilée satria hoe mpamosavy, mpampianatra sandoka, mpampively sisa rehetrarehetra. Rehefa mamaky ny olona ny testameta taloha dia ny zavatra zay mipetraka ao anatin'ny fony dia veriny fa izy ny zava-dehibe. Andriamanitra dia natao asoa azy, natao hiambina azy, natao hiaro azy, natao hanome azy zay ilainy. Dia Andriamanitra tahaka ny hoe karamaina fotsiny rehefa aveo anaterana mpafolo-karena, omena hira fiderana, ohatrany hoe safosafon'Andriamanitra zany hanome azy izay rehetra ilainy. Tsy izay no fanambaran'ny baiboly, fa ny fanambaran'ny baiboly Jesosy Kristy irery ihany no ivo. Tsy zasenao no ivo, tsy olombelona ny ivo. Za koa taloha mba pomban'i Israel, dia malahelo ny amin'izay manjony Israel, dia faly rehefa mandresy Israel, fa reny rehetra reny dia fitaovana fotsiny ihany, fa Jesosy Kristy no zavatra rehetrarehetra. Tsy firenena iray, tsy olona iray, tsy Jakoba, tsy Abrahama, tsy iza, fa Jesosy Kristy irery ihany. Dia jerenao amin'izay ilay zavatra mitranga, tsy ilay zavatra miseho, fa fampianarana maro isan-karazany, izay ilay hoe maro ny mandeha miteny sy manambara zavatra be dia be, fampanantenana be dia be, ianao dia ho ataon'ny tompo tahaka izao. Fa izaho aiza Jesosy ao anatin'izany. Sa rehefa faranana amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy dia zay, amin'ny anaran'i Jesosy ny hanononako, fa ianao tsy maintsy tafita. Tsy zany ny atao hoe miivo ao amin'ny Kristy, fa valo ny azo fijaliana zany. Fa ny azo fijaliana dia mitarika atsika amin'ny fietrena, za tsy maintsy mihetra, izy tsy maintsy mitombo, ny sitrapony ny zava-dehibe, fa tsy ny sitrapoko. Raha vao sitrapoko no arosoko, raha vao sitrapoko no entiko, sy impozeko, sy tedavako lalana, fa valo ny azo fijaliana zay. Ny kiboko no Andriamanitra zay, ny famenarako ny voninahitra zay, ary misaina ny amin'ny tany aho, fa tsy tateraka amiko ny teny efa mifanjakatsika dia any an-danitra ary any ny andrasantsika mpamonjy. Mifanjakatsika tsy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Lalana andalovana fotsiny ity, tsy eto ny fitadiavantsika ny zavatra rehetrarehetra io. Raha iandroantsika hiara-manjaka amin'ny Kristy, amen. Hiara-manjaka amin'ny Kristy ny fiangonana. Raha ho tantaraiko anao anatin'ny vanim-potoana fohy monja izany zavatra zany. Ho avy ny fotoana rehefa ho avy ny mpanjaka, dia iseho izy tahaka ny mpampakabady. Ny mpampakabady dia zao, ny lehilahy mandeha maka ny vadiny. Dia tonga izy, dia mampakatra n'iny vadiny iny, dia ataony mariazy, vita ny nosy na ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dia hoy izy misaotra masina milaza hoe hiara-manjaka aminy amin'izay tsika mandrakizay. Raha ohatra mbola
mpifankaty fotsiny ny olona raha mbola mpifankaty fotsiny ny olona dia tsy miara-misitraka ny fananan'ny lehilahy mara za sady iso manao mimikely eo ny azo ny vehivavy atao saky mba efitano azy saky mba ohatr'izao za mba ohatran'izao za mba ohatran'izao fa rehefa miditra amin'ny fampakaram-bady kosa dia miara-manapaka miara-tompony miara-manjaka miara-manamboninaitra ary izay mihitsy ny ambarany raha miara-miaritrarona isika dia maninona miara-manamboninaitra ka tsy eto ny fanjakatsika tsy eto ny fanatanterahana ny sitrapontsika izay mitondra ho amin'ny fahafatesana akory ny tena marina hevitritsika mitondra ho amin'ny fahafatesana fa ny azo fijaliana no mitondra ho amin'ny fiainana ny fietrena no mitondra ho amin'ny fiainana ny fataterahany sitrapony Kristy ny fanomezana azy ny fitondrana ny fanapahana zany no mitondra ho amin'ny fiainana malana hita partagen'olona anankiray tsy napoiziko izay dia zavatra zarainy ao anatin'ilay izy a miresaka zavatra hafahafa be dia be izy zany ao anatin'ilay zavatra tsy biblika ny resany zany fa tsy tena haiko izy io hoe izy aloha zany mino an'Andriamanitra mino an' Jesosy dia nitantara zavatra amin'izay izy resaka univers resaka paralèle dia resaka zavatra be dia be fahalalana tsy fantatra hoe avaiza dia mandinika sy mijery an'ilay izy a dia zao ny ambarany ao anatin'ilay izy hoe mazo mino ahy ianao mazo tsy mino ahy fa Jesosy Kristy no nanome an'izany fahalalana zany révélation avy amin'ny Jesosy zany ozy izy dia mijery an'ilay izy hoe hafahafa ny finoany tiranamany ity tsy napoziko ohatr'izany ny finoany mahita zavatra tsy fatapatatra fiaviana ary misy be da be ny karazam-boky a misy raha manao recherche ianao dia misy ny atao hoe livre d'Enoch tsy haiko na foron'ny olona izy io na tena nisy na ahoana fandehany ary na ny jiosy ary a dia manana boky ry zareo a akoatra ny baiboly atao anatin'ity baiboly ity misy fanambarana izay voasoratra izay tsy ao anaty baiboly azonao hoe za lazaiko izany ao anatin'ny baiboly a dia misy fanambarana izay tsy ao anatin'ny baiboly dia davonga izay Enoka zay dia vakio ny soratra ao mikasika ny Enoka any amin'ny testamenta vaovao ilay izy dia karoy ao amin'ny testamenta taloha aiza ry io zavatra tenenina io fa tsy isy ao ilay izy tsy ao fa nalaindry zareo quelque part tsy fantatra hoe taiza dia navoaka n'ilay izy dia rehefa mijery amin'izay ilay fampianarana le ranamana io dia zavatra tonga dia men'ny tompo ao anatin'ilay izy dia zao mila ampianarina ny olona mila ampahafantarina antsika olombelona mantsy problematsika tsika curieux be tsika curieux tsika tia halala zavatra zay mahatonga ako taloha ako mizara foana ny resaka apokalypsy fiavian'ny tompo fa raha tsikarotrareo tao anatina taona vitsivitsy tsy manao azay loatra itsony fa alevalevako tsy ndraindray satria ny antony dia zao hitako be hoe ny saitsika tia halala zavatra zava-miafina be dia be zava-miafina tsy tena mampandroso ara-pana ny saitsika tia halala an'izay raha angonina ny olona zao hoe misy seminaire ary a anambara aminao ny zava-miafina ny amin'ny vadin'ny kaina fa milaza anao a feno ny trano feno trano tongava ty fa ho ambaratsika aminao hoe inona lay voankazo tao amin'ny saedena miaraka amin'ny démonstration ho ambaratsika aminao hoe aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly ny fanambarana mikasika an'ity Madagasikara ity fa misy ao ohatr'izany mihitsy ny fomba fanaovana azy misy ao tongava ho hitanao fa zavatra hafa mihitsy ny fomba fanompoana ao an'Andriamanitra manomboka eo feno io trano curieux ny olona te hafantatra androany te hiresaka aminao amin'ilay izy amin'izay hoe
raha vao curieux ohatran'izay tsika dia mora voafitaka tsika mora voafitaka tsika te alala zavatra tsika vao miainga langage hoe franc-maçon nouvel ordre mondial fa tena mivadika ny tenina parabolika daholo sofin'ny olona hoe tena mahaleny zany aive ohatr'izao aive ohatr'izao dia eo indrindra ny tompo mamangy aho hoe ny zanak'Andriamanitra mila orientena mila lay ambarany Paoly averiko aminao mihitsy n'ilay izy mba ho tadidinao zafady kely rahalahy zafady misy fiso kely mila atsatoka atao amin'ny vodiny ampliaty fa miongotra zafady averiko kely mihitsy ilay izy mba hazava aminao ato amin'ny Filipianina toko 7 ny vaketsika teo 9:40 kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika da raha mamerina hoe kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika aza mitady lalana hafa aza mitady fahalalana hafa lazao an'izay leo akaikinao aza mitady lalana hafa hoe aza mitady fahalalana hafa voafitaka tsika raha vao zay raha vao mitady zavatra hafa isika akoatra n'ilay efa nizorantsika lay efa nampahafantarina atsika dia voafitaka mipotra daholo karazana mpampianatra rehetrarehetra izao ary ny fahalalana tena hitandry zareo mihitsy izy amin'ny point faible n'olombelona dia an'ny sokiriny dia an'ny tairiny dia hoy za teo hoe raha vao tsy miorina isika amin'ny fahalalana ny fievitr'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra hoy aho teo ny resaka taminao ny fanambarany ny testamenta taloha rehetra dia miivo amin'ny Jesosy Kristy ny azo fijaliana raha vao tsy izay ny banjininao te hahalala an' Jesosy aho te hafantatra ny sitrapon'i Jesosy aho zay no lalana izorako zay ny testamenta taloha ny testamenta vaovao dia ho amin'ny fampahafantarana antsika kosa mikasika ny fiangonana ny fampianarana ho an'ny fiangonana hozy izy ny fanambarany milaza hoe mba ho fiangonana madio tsy misy petipetina na fiketronana na zay tahaka izany io fiangonana io fa ho marina sady tsy misy petina tanteraka raha vao tsy izay ny fahalalana izoranao sy tediavinao hitombona dia voafitaka ianao dia halala zavatra maro ianao dia hafantatra zavatra maro dia tsara ny curiosité ny olona ankehitriny zany mahatonga rehempaminany sandoka be dehibe ireny mipotra satria maninona ny olona te hafantatra te hiala te hamala ny filany izy amin'ny fiainany ny azo fijaliana tsy manoro anao ny mpaminany izay nomena ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny filazantsara tsy tahaka ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha mpaminany tany amin'ny testamenta taloha mandehana ary ianao dia ahita olona ohatr'izao ianao dia nao an'izao izy dia anao an'izao anao an'izao fa ny mpaminany atao amin'ny testamenta vaovao dia karazana mpaminany izay manainga manatsingevana ny fahotan'ny olona ozy izy milaza ao amin'ny bokyny Jaona toko 9 rehefa milaza ny fanamasina izy ozy izy apiaiky ny olona ny fahotany dia jerenao tsara ny karazam-paminany izay misy ao anatin'ny testamenta vaovao fa olona izay manao an'izany mahazo faminaniana Petera dia miantso izy any Ananias Safira afianareo aty inona zany zavatra nataonareo moa zao ihany va mividin'ny tany mbola nomeny chance aloha ilazany marina reheto ihany va mivola vidin'ny tany
dia ozy izy Ananiasy namaly eny tompoko reo daholy ozy izy Peterany lasa fa maninona nareo makafanany tompo ta mbola tsy lafo ny tany motsy anareo va anaovanareo zay tianareo azonao anareo tazomina azonareo amidy ary rehefa lafo izy mbola azonareo anaovana zay tianareo foana nge tsy voaterinareo manatitra na ny ariary ary aty fa maninona no makafanany tompo tahaka izany ianareo zany ny faminaniana izay mipetraka ny faminaniana ao bokin'ny Korintiana ihany koa voalohany toko 2:12 raha tsy diso raha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra ozy izy dia aoka ho ray na roa ihany fa raha miditra ny tsy mino dia lazay fa ho verisaina ianareo raha miteny tsy fantatra dolidoly fa raha ohatra ka misy kosa mpandika teny dia andika izy ary rehefa miditra ny tsy mino dia ho voatsindrona ny anatra izay ataony ny faminaniana izay miaingy faminaniana hitaizana ny eglizy amenna fa tsy faminaniana ho amin'ny filamy tsy faminaniana ho amin'ny sitrapon'olombelona fa ho amin'ny eglizy ho amin'ny fitezana ny eglizy ho amin'ny fitondrana azy ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ho amin'ny fanompona araka sitrapon'Andriamanitra daranao an'izay no mitsara ny karazan-javatra izay henontsika ankehitriny fa misy profetesy miainga ozy izy Jesosy tamiko raha lahianina ny vadinao ozy izy Jesosy tamiko anokatra ny lalana ho anao izy amin'ny herinandro ity misy fil d'actualité ny africaine spécialité an'io zavatra io za moa milaza foana hoe fomba fiteny olo évangile de prospérité fa amiko tena évangile de pauvreté tsisy olona mpanan-karena miliardera zany ka irarahana zany ianao ho any Amerika amin'ny herinandro inona rarahiko an'izany ozy ohatra makany Beoririka izy makany Amerika zany fa ny olona sahirana sy ny tapaka rehetrarehetra ny tena mena ho tanteraka amiko zany aminaran'i Jesosy pauvreté zany ny olona mpanan-karena tsisy rara iny zany mandeha vacances izy ay ve amin'ny décembre makany na aminany ianao na tsy aminany tonga any foantsika ozy izy sotra masina miresaka ty aza miala amin'ny lalana efa nisoratsika aza miditra ho fahavalon'ny azo fijaliana ny famenaran'ny voninany ny kibon'ny Andriamanitra ny sainany amin'ny tany izy zay ny alalanareo fa tsy avy amin'Andriamanitra izy fa ny alalanareo ny fanambarana avy amin'Andriamanitra dia izay makasika fonareo ka mitondra anareo ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny fietreny eo anatrehan'i Jesosy Kristy ho amin'ny fametrahana azy ho mpanjaka sy tompo ho fiainanareo anao zay tiany atao amin'ny fiainantsika dia ny mbola eto ambonin'ny tany fa rehefa tonga kosa ny vanim-potoana manaraka dia an'ny fanjakatsika ozy izy an'ny fanjakatsika miara-manjaka aminy amin'izay isika be dia be ny karazana fampianarana izay mbola henontsika sy hoenontsika sy miodina karazana titra maro izay entin'ny olona anambarany fa ohatran'izao io dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia ozy zavatra rehetra izay manaitaitra ny filan'ny olona zay veriny olona fa tena zany ary tsy maintsy mialatsiny amin'ny teny frantsay verset à l'appui hitantarany aminao eo fa tsisy afaka maka ny anjara voatendro ho anao tsy amenina zany ka tsisy afaka maka an'izay voahoman'Andriamanitra ho anao zany zavatra zany mampiorina ny fotsika ho amin'ny tany mitondra fialonana mitondra fitsiriritana mitondra vengeance Andriamanitra tsy andrina ho androko ihany za miandra ny teny fikasan'Andriamanitra fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia zavatra zay nomeny teo ary zao ny sitraponina raiko izay any an-danitra dia ny hanomezan'izay rehetra mijery zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zany nangana azy any aparany zany ny lalana zany ny azo fijaliana
rehefa mivily miala amin'izay lalan'izay ny olona dia miova fony sy ny sainy dia mitady zavatra hafa izy dia rehefa brakeny sainy hitady zavatra hafa dia avy Satana manome azy amin'izay vahaolana. Nitady zavatra hafa i Eva, tsy ampiaza zavatra nomen'Andriamanitra azy tao amin'ny Saha Edena. Nomena izy hanapaka ny zavatra rehetrarehetra misy, nomena izy ny zavatra rehetra izay ilainy, fa tsy ampiaza izay dia avy amin'izay Satana nakafana. Ankivare kay tsisy navela nomena anareo hoanina ny hazo rehetra eto amin'ny saha. Tsy izany ka, kazakazaka be Eva. Tsy izany le izy, ny hazo eo foan'ny saha ihany tsy azona hinanana, fa amin'ny fotoana hinanana azy ony dia ho faty izahay. Tsy ho faty izany ianareo Satana, fa ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Miala amin'ilay lalana, mitady zavatra hafa, ilay nofony manosika. Zay ny mahatonga antsika miresaka Jesosy Kristy sy ny fiangonana, zay ny ambarany filazantsara, zay ny ambarany Baiboly. Fa tsy zay no ifantohan'ny saitsika sy ny fotsika, fa ny azo anty sy ny azo any roa no tafavoaka ny amin'ny fiainana, ny azo fiara indrindra tsara indrindra eo an-tanàna. Olombelona be nge zany, olombelona maratra fo nge zany. Fa maninona moa ianao no mitady azo fiara tsara indrindra eo an-tanàna? Fa ianao no iza. Fa ianao no iza. Nahoana ianao no te hisandratra mihoatra noho ny fianakavianao sy ny ankohonanao? Fa ianao no iza. Mivily ny fo. Dia lasa misaina ny amin'ny tany. Fa rehefa brakeny fo ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, any andrasantsika mpamonjy, dia namahazo inona ianao namahazo inona. Ny fiarahana amin'ny tompo tsy hoe zany ny toritentsika dia hoe tena pauvre be foana, na hoe dia efa mionona amin'izao zany fa zay zany ny sitraponika. Manetry tena osy pastera, tsy azontsika koa mantsy ilay manetry tena, fa mihetry tsy fidiny matetika fahazonareo ilay manetry tena. Mihetry tsy fidiny. Raha sitrapotsy zao fa bon zao moa nitondran'ny tompo zany dia saotra azy. Fa tsy zay natao hoe manetry tena. Ny manetry tena dia manaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Manaiky an' Jesosy ho ambony ny zavatra rehetra ary mifaly. Manina tsara? Tsy manetry tena ianao raha vao tsy faly. Azonao le izy. Manaiky tsy fidiny ianao raha vao tsy faly. Ny atao hoe manetry tena dia faly. Osy Paoly hoe faly any amin'ny faly emeko, faly any amin'ny tsy fisiny, faly any amin'ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainako, faly any koa any amin'ny fitahiana. Fa ny fitahiana izay omeny dia tsy fitahiana nandratako ny maha-olombelona, fa fitahiana andehanako araka sitrapony, anasoavako ny raha lasy anabavika, androsoko bebe kokoa amin'ny fanompona azy. Fa zavatra zany ny lalana masaka hatry ny ela izay nisoritan'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly rehetrarehetra, nafindra tamin'ireo zanany ara-panahy, ary ampepitaina aty amintsika ihany koa ankehitriny. Andaontsika izotro amin'ny lalana, izotra amin'ny lalana izay efa napetrany ho eo anoloantsika. Aza mitady vily ho amin'ny avidy, aza mitady vily ho amin'ny hafanana. Jesosy irery ihany noho izy, ny fiangonany irery ihany noho izy. Zay ihany ny mpanjina antsika. Fa raha vao miova isika, raha vao mitady zavatra hafa isika, raha vao tsy, ozy izy Paoly teo hoe manahafa ianareo. Tadidinareo izay vaky teny zay. Manahafa ianareo. Manahafa. Inona le nataon'i Paoly? Tsy niala tamin'le lalana mihitsy izy. Fa na maninona io lalana io na maninona. Izy nisy fotoana ny resaka hoe ka tsy apôstôly va izahay? Tsy niseho taminay va Kristy? Voazatoetra tamin'ny zavatra maro izahay, fa tsy niala mihitsy izahay tamin'ilay lalana. Ilay lalana fiekena, fanekena. Tsy mibanjina zavatra fa tsy mitady zavatra fa izay ao amin'io lalana io ihany, izay omen'ny tompo ao amin'io lalana io. Amen.
meny fitahina ianao amin'io lalana io miaraka amin'ny fitahina ianao amin'ilay lalana. Meny ady ianao amin'io lalana io miaraka amin'ny ady ianao amin'ilay lalana. Misy aretinao amin'io lalana io, ao amin'io lalana io ihany ianao no mandeha, mitantana anao ny tompo ao anatin'izany. Ositsika hoe miakompagnie anao ny tompo ao anatin'izany. Fa raha vao miala ivelan'io lalana io ianao dia fahavalon'ny azo fijaliana. Ary rehefa fahavalon'ny azo fijaliana ianao, mety azonao ny zavatra rehetra. Fa tsisy pe ao anatin'ny fona. Tsy mahazo tsirony ianao. Mahafinaritra ny mihinana n'ilay sakafo matsiro be. Fa vetivety fotsiny. Tsy tena mahazo aina ianao. Ary vaovao tsara izany satria ny antony dia izao. Raha mahazo aina ianao anatin'io dia midika izany fa tsisy fanahy ao anatinao, tsisy alefanahy mazanaka. Fa mazoto be ianao mihinana an'ilay hanin-kisoa. Kesokesoka mihitsiny. Mahazo tsirony tsara. Tsy izy ianao izay. Mpiandro-kisoa ianao izay. Fa rehefa tsy mahazo aina ianao dia matsiaro ianao ny tranon'ny rainao tahaka ilay zanak'adala. Any ny mpanompon'ny raiko mihinan-kanina tsara. Za aty ivelany aty mihinana hanin-kisoa. Dia hody any amin'ny raiko ahy. Androany afatra tsika dia izao. Misy zavatra be dia be hoenitsika. Za tsy mba mametra ny olona izany mihitsy hoe aza mihaino any ihany, aza manao an'izao, aza ohatra an'izao. Mahazo mihaino an'ireny ianao fa fantaro. Fantaro le lalana. Fantaro ilay Jesosy ivony zavatra rehetra, ilay fototra. Fantaro fanambarany Kristy fa ny ondriny tsy mihaino afa-tsy ny feoany. Ny feoan'i Jesosy mampibanjina anao an'io azo fijaliana io. Io ihany ny zava-dehibe. Dia hozy izy Paoly ny resaka hoe izahay tsy menatra ny amin'ny azo fijaliana. Fa io no mahatonga hozy izy Paoly. Voaombo matiny amin'izao tontolo izao. Ary izao tontolo izao koa samy maty raha ny amiko. Izany izy hitantara zavatra enoko fotsiny. Ay, okey ary. Raha miaraka amiko ianao dia ohatr'izao. Ohatr'izao io zavatra io. Nisy fotoana efa nisy pasitera anankiray izay niresaka tamiko hoe ianao raha mianatra aty amiko. Tena mavita ianao mameno an'io Coliseum io. Izay mihitsy ny engary. Izy amin'io grande salle médecine feniny. Fa raha miaraka amiko ianao ozy feno Coliseum io. Ay veo. Tsy amin'izany mihitsy tsika. Tsy afeno ninninina izany ny tanjony. Fa hitory an'i Jesosy sy ny azo fijaliana. Ampibanjina ny olona fiainana mandrakizay fa tsy ny zavatra mandalo eto ambonin'ny tany. Tsy problema mandalo eto ambonin'ny tany. Fa mahatonga ny olona nge mankany amin'ny dadarabena dia efa kristianina ary mibanjina n'izao tontolo izao. Mahatonga ny olona nge mitady solution. Na ny mpino raha ilay mpanany amin'izany. Hoe rehefa tsy miteraka dia andao hifindra fiangonana ary. Dia any mahazo solution. Misy amin'ireo karazam-piangonana be dia be tsy ampoizinao ireo. Tena manana zavatra ambara tena hafa mihitsy. Voaingana kely nahita zany atsona daholo mpanompon'Andriamanitra rehetra ataoko anaty farango sosiny. Nangalandra rano amin'ny tavoahangy eo viva. Pastera 20 ndray mametra tanana le rano. Naran Jesosy midina ato ny herin'Andriamanitra. Dia fafazana n'iny rano iny amin'izay ny olona. Fa ianao rehefa tsy mibanjina ny Kristy sy ny azo fijaliana sy ny fiangonana, ozy ianao ina koa moa maharatsy an'izany nataony aminaran'i Jesosy ingila izy. Avoakanao verset na mihinana ianareo na misotro, ka ina moa no sotroina tsy rano. Taovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa eo amin'izay no mandinika hoe ho an'ny tombontsoany izy izay zavatra. Anerenan'Andriamanitra hatateraka. Ataoko anaty farangisosina ilay hoe anerenan'Andriamanitra fa rehefa lalana ohatran'izany no raisin'ny olona, tsisy Andriamanitra miasa zany eo. Fanahy hafa ny miditra eo. Fanahy hafa ny miditra eo. Tsy miteraka ianao dia maka rano tsy fatapatatra any ianao.
lasa miteraka ianao fa fanahiafa ny miditra tsy mahazo vola ianao tsy mahazo asa ianao tsy mety zay rehetra ataon'ny tananao angalany menaka ianao ahositra menaka ny tananao dia milazanao ianao tsy idirany devoly enao tonga dia hoe samahotaka be maniditsidina mitsingevana eny amin'ny rahona fa misy fanahiafa miditra ao anatin'ny tontolo-piainana an'ireny olona ireny satria maninona tsy lay lalana fa ny lalan'i Kristy ozy izy ny filazana ena dia mitarehdrehetra azy izy andraso ihany na mitarehdrehetra azy izy andraso ihany masahi manao vavaka ohatra n'izao hoe Jesosy eo na amala mivavaka ianao na tsy amala mivavaka za izotra amin'ny lalanao foana tandre miova hevitra rehefa avy eo fa voalaza hoe na amaly na tsy amaly za izotra amin'ny lalanao foana na hitay ahy ianao na tsy hitay ahy za izotra amin'ny lalanao foana na sitranonao zanako na tsy sitranonao tsy hitady moyen hafa fa hiandry ianao aho tsy hitady solution hafa fa hiandry ianao aho tsy ny filako no atosiko filana tsara zany hoe zanaka tianao sitrany zany sa filana ratsy lohany filana tsara zany filana tsara zany fa rehefa tsy ao amin'ny lalan'ny tompo ilay izy dia mijoro foana ianao mijoro foana ianao na maninona ny fiainana io na maninona tsy mpiba menaka mahagaga zany na maninona ny fiainana io na maninona Jesosy ihany no banjinina zay sitrapony irery ihany fa ny an-danitra ny fanjakako fa tsy eto amin'izao tontolo izao ary ihany ny andrasako mpamonjy rehefa izay voaka vavanao misy fiadanam-po mitoetra ao anatinao ao miatrika ady ianao fa miadana le olona hafa kosa miatrika ady dia mikorotana mahazo n'izay ilaina izy fa tsy henona zany asan'ny tompo ampony zany fa ianao maheno azany amen azonao ny afatra androany azonao izy androany mizora amin'io zay efa natombokintsika dia izorantsika foana aza mivilo amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana aza manaiko ho intéressé amin'ny zavatra maro isan-karazany izay afafan'ny olona isa za tsy hiteny zavatra be deabe fa feno loatra redredrehtra ty amin'ny firenena afrikana feno loatra ny karazam-pahalalana tian'ny olona zaray tian'ny olona tenenina ny formation maro isan-karazany formation maro isan-karazany ny olona mandondona eraky ty vavahady rehetra ty tsy mety leo mihitsy izy fa dodoniny ianao zarainy boky ianao meny an'izao ianao ary misy an'izao ny deparan'ilay izy ohatra ny tena izy Jesosy ihany ny toriny tsisy hitory aminao zavatra hafa-tsony zao fa mokile tsy maintsy ampiasainy Jesosy nisy fotoana teto Madagasikara tany amin'ny taona 2003-2004 tany ho any mandeha daholo karazana fizarana zavatra dia mandeha zareo zara zavatra anankiray zay atao hoe ny zara voninkazo izy eo am-piangonana zara voninkazo zay miditra rehetra mandray voninkazo ty voninkazo ty velomy tonga any an-tranonao aza vela ho faty ty tia natao hoe rose de Sharon Jesosy lay rose de Sharon hoentinao ao an-trano ty ao an-tranonao Jesosy ny dika zay fa babo ny olona resy lahatra ny olona ihany koa tsy mino raha tsy mahita rehefa mahita izy dia resy lahatra tsara io maniry tsara io Jesosy io maniry tsara ny herin'Andriamanitra atao anatin'ity trano ty mitazona miambozona an'ireny zavatra reny izy dia tena hoe ato ny fiarovan'ny tompo atao anaty tôbila le izy asiana azy fijaliana sosisa rehetra lalan'ny filana daholo nge zany re olona fahavalon'ny azo fijaliana daholo nge zany re olona azonao ve zany olona manao tatouage azo fijaliana Jesosy ao arina io ny fiarovana anazy fahavalon'ny azo fijaliana daholo anie zany ny azo fijaliana tena izy nge ka lay Jesosy sitrapony ny egliziny izay ho amasininy fa metrahana azy ho zava-dehibe tompo sy mpamonjy fa tsy mpanatanteraka ny filako sy ny filanao sy ny zavatra tiatsika hiaviana
sy zavatra tsy tiatsika ho tanterahana efa napetraka eo amin'lohantsika ilay lalina tendao izorana amen dia ny afatra androany raha tsika tsy angana hivavaka dia da ho hanorina ny finoantsika ao aminy raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto